Salamo fasivy amby folo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Psaume 119 verset 1 à 8. Nara-maherin' Jesosy, sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny izay manao ny ratsy, izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalana. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Enganeka ho tafatoetra ny lalako tandremako ny didinao. Dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Deranao amin'ny tsi-po aho amin'ny anarako ny fitsipika maro. Didinao no tandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Amen. Vavakantsika. Ray sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy Tompo, mbola misaotra sy makasitraka anao indray zay amin'ity fotoana izay menao anay androany ity. Tsy hainay tsy hisaotra ary tsy hainay tsy ankalaza ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Ny amin'ny zavatsoa rehetra izay menao anay, sy zavatsoa rehetra izay sitrahanay Jesosy Kristy Tompo, ka mahatonga anay mbola velonaina, mahatonga anay mbola afaka miandrandra fiainana vaovao, miandrandra fiainana be da be ary miandrandra fiainana ho avy ihany koa. Fampanantenana izay efa vitanao zany Jesosy, fampanantenana efa vitanao zany, fa anjaranay no mirobaka, mandrombaka sy miroboka ao anatin'izany programanao zany Jesosy. Ato anatin'ity sekoly ny tokantrano ity Jesosy Kristy Tompo, dia tena mangataka anao manokana Jesosy. Mangataka anao manokana ampianaro anay ny miaina en famille. Ary ny églisenao dia familiale Jesosy Kristy Tompo. L'esprit de famille Jesosy Kristy Tompo, le fanahinao masina, izay nampitoetra ny fitiavana tao anatin'ny fony lahy ary nampitoetra ny fanajana tao anatin'ny fony vavy, mba hahatonga génération izay mivoaka tamin'izy ireo, génération feno tahotra anao havereno zany Jesosy Kristy Tompo. Tena mangataka manokana izay amin'ny Frantsa Jesosy, mangataka manokana izay amin'ny Frantsa fa na dia ny publicité anankehitriny dia ny publicité momba ny relation de même sexe zany Jesosy Kristy Tompo hitarananay aminao. Ampianaro izay églisenao izay ato amin'ny assemblée des saints, mba tena hijoro ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy tena araka an'Andriamanitra sy programan'Andriamanitra, ny amin'ny fitaizana ny zanaka mba hanana tahotra an'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo. Zany ny vavakay ho amin'ny Frantsa Jesosy, ary tsy ho amin'ny Frantsa ihany fa ho an'ny pays rehetra erak'izao tontolo izao. Tompo, fantatray fa miratsy ny tany, miratsy izao tontolo izao, miratsy ny fiainana ety ambonin'ny tany, kanefa kosa tsarovanay aty anatinay aty, tsarovanay Jesosy Kristy Tompo fa nisy ny gosena, nisy ny gosena Jesosy, nisy ny gosena izay nomaninao ny Israely sy ny taranany tamin'ny alalan'i Josefa Jesosy. Zany ny fahalianay fa tonga eto gosena izay, mahita ny fahoriana izay fa nitsarovanay eto gosena, ianao efa naresy izao tontolo izao. Sotra ray io, mankasitraka feno, mankasitraka feno ny amin'ny fitantananao anay Jesosy Kristy Tompo, mankasitraka feno ny amin'ny fanahinao masina izay miara-dalana aminay ato anatinay eto anivinay, ary tena feno ny fitiavanao zay, feno ny fiadananao zay amin'ny anara-maherin' Jesosy. Faly zay Jesosy Kristy Tompo, faly ihany koa zay androany, mbola manandratra anao androany Jesosy Kristy. Mametrana anao amin'ny toerana mahandriamanitra anao, mametrana anao amin'ny toerana mampanjaka anao. Fica só, não ia não ter aí.
Manangatranao zay raha manangatranao zay mato anarana tsara ry anarana miaro anarana diray anarana tena miaro Angelani tsara zefina sisy masakana Angelani tsara anarana ilaina mahakiza Angelani tsara anarana mahagaga ny anaranao Jesosy anarana miavaka ny anaranao Jesosy anarana tsara indrindra ny anaranao anarana izay andolehany any an-danitra ety ambony tany arenina any ambany tany any Jesosy raha mivory eto amin'ity toerana ity zay lina ny teninao zay Jesosy lina ny teninao zay Jesosy Kristy Tompo nona ny teninao zay mangetaheta ny fanatrehanao zay sady nona ny teninao zay Jesosy eto amin'izao tontolo zao Jesosy Kristy Tompo dia fampanantenana pokaty fampanantenana tsy afaka miany tsy afaka ekinana satria zavatra tsy anana zao tontolo zao tsy afaka miana fiainana be da be tsy afaka miana fiainana mandrakizay satria tsy ananany zany zao tontolo zao tsy afaka hitondranay lavitra mihoatra n'izay zavatra hitanay sy afaka mety tsapainay tanana fa ianao ny afaka mitondranay any amin'izay fanamboarana efa toerana izay mbola tsy hita maso sy ny latsaka tao natao fony olona fa ianao Jesosy Kristy mpany amin'ilay toerana efa nomaninao anay dia any ianao mijery anay androany iza ny mangetahetanao iza ny mangetaheta ny fanatrehanao iza ny nona ny fanatrehanao Jesosy sambatra zay Jesosy Kristy Tompo fanatrehanao Josia sambatra zay Jesosy Kristy Tompo mijery sy mandinika miandrandra ny ambony zay Jesosy tahaka ny tournesol zay eo anatrehanao androany tahaka ny tournesol todika any amin'ny masoandro lasa symbole ny masoandro ny tournesol satria tsy mba mikohaka zany ny tournesol zay koa Jesosy Kristy Tompo androany zay dia mitodika any aminao Andriamanitra velona ary miandrandranao zay Jesosy miandrandranao zay atao anatin'ny fanatrehanao androany atao anatin'ity fanatrehanao ity Jesosy tena tianay sy maninay Jesosy tompo iry foko dia ivanjely
fatoa amin'ny fandrianana firambavao dia midiry eo amin'ny kanjana amin'ny fifalia dia Jesosy Kristy tompo ianao no miteny tsy manambara fa naizanaiza vilindrona telo amin'ny anarako teo amin'ny vola fanzay Jesosy Kristy tompo mahafantatra sy miantso ny anaranao fa ny anaranao le azo antsoina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra anarana manafaka anarana manasikana anarana mamonjy zany anaran'izany no nitokiana ireto Jesosy Kristy tompo ka nahavonjy anay zany anaran'izany no efa nitokina foana ka natonga anay afaka zany anaran'izany koa no natsoinay dia sika an'izay eto amin'ny fanatrehanao Jesosy tanterao araka ny fomba fanaonao an'izany Ampiani fanaceana
fanatrehana ampiray fanatrehana. Tompo misaotra indrindra mbola manana an'izany opportunité afaka tonga amin'ny fanatrehanao zany. No ny anaranao Jesosy, no ny ranao latsaka, dia afaka miditra ao anatin'ilay lieu très saint zany. Lieu izay efa natokanao hitoeranao tsy aleonao voninahitra. Toerana izay tsy afaka nidiran'ny olona tsirairay avy ankoatran'ny sacrificateur izay efa voatendrinao. Fa no ny rahan'i Jesosy, izy le sacrifice, ultime sacrifice venant de Dieu. No izy sacrificateur éternel ihany koa, dia afaka miditra miaraka amin'izay eo amin'ny trônanao Jesosy. Misaotra anao izay ray fa Jesosy le alliance éternelle, dia zany alliance zany alliance zany no ahafahanay mifikitra fa androany ray dia rétabli, restauré indray couple, rétabli ny relationay amin'ny enfantnay, ny amin'ny parentnay ihany koa. Jesosy hoe matoa ianao nametraka lalàna ny amin'ny fanajana ny ray aman-dreny, matoa ianao nametraka lalàna tamin'ny teo ambavan'ny profeta sy teo ambavan'ny apôstôly, ny amin'ny tokony fandraisana. Ary anisan'izany izay mpanompon'Andriamanitra ny tenenao ahoana moa hitondranareo ny Église du Christ raha nytokantranonareo na tokantranonareo tsy hainareo mitantana azy. Fa proof zany fa ny vie familiale tena ao ianao Jesosy Kristy tompo. Ary zany vie familiale zany Jesosy hoe androany zay tena mivavaka ho an'ny Frantsa mihitsiny. Fa manenikely itony fombafomba zao tontolo zao, manenikely Frantsa ny fomba zao tontolo zao, ny fitiavan'ny lahy sy ny lahy, fitiavan'ny vavy sy ny vavy, izay efa abomination tamin'ny Ancien Testament, dia mbola naveriny ny olona ndray ankehitriny Jesosy. Dia hoe fa nanambara tamin'ny vavan'ny profeta fa ho voaozona ny olona mamadika ny tsara ho ratsy, ary ny ratsy tonga tsara. Ankehitriny Jesosy Kristy tompo, izahay izay manana vady tokana indray ny voateny ratsy hoe ianao ve dia mahavita miaraka amin'ny vadinao 20 ans, 30 ans, 40 ans zany tsy misolo vady mihitsy. Zahay indray ny lasa ratsy fijery amin'izao tontolo izao Jesosy. Ary ny zavatra ratsy, ny lahy miara-matory amin'ny lahy, ny vavy miara-matory amin'ny vavy, zany indray ny ekena ankehitriny Jesosy Kristy tompo. Lavy izy ireo ny firaisan'ny lahy sy ny vavy mba hitondra zanaka, fa lasa amboamboarina Jesosy Kristy tompo ankehitriny. Retany tsy rendanitra hitanao Jesosy Kristy tompo ny zavatra abomination ataon'ny olona ankehitriny. Jesosy Kristy tompo, nangataka amin'ny famindram-ponao izay mba hikasika aminay androany, mba ho esorinao anatin'izany ny génération izay hivoaka ao aminay Jesosy Kristy tompo, mba hatsotratra an'izany virus sy infection izay ataony Satana ankehitriny izany, izay afafiny tsy eto Europa ihany fa eran-tany mihitsiny. Jesosy, na anatina publicité, na eny amin'ny abribus, na anatina film, na anatina dessin animé, dia afafy fa tsy ilaina intsony ny vie familiale. Jesosy, mila anao zay Jesosy, mila anao zay Jesosy, afao zay Jesosy, tena mibebaka aminao zay. Raha Jesosy ao anatin'ny fanatrehanao androany, ampitoery amin'ny toerana misy azy ny lahy, ampitoerana misy azy ny vavy, ary ny zanaka ihany koa ampianaro hitoetra amin'ny toerana izay nampitoeranao azy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerantsika. Hitaritako anareo vetivetika. Tenenao akaikinao tonga soety gosena ianao. Gosena ho an'izay tsy mahafantatra toerana izay napetraka Andriamanitra, navahan'Andriamanitra mihitsy. Tena hoe toerana miavaka. Ny toerana tahaka ny misy antsika izao au fait tsy resaka lieu loatra fa le assemblée des saints, assemblement des saints zany. L'église tsy bâtiment izy tsika fa ny église dia voalohany indrindra tsika aloha ny temple, tsika ny temple, ary tsika no sanctifié Jesosy
taloha ny sanctifiena ny temple de Jérusalem, taloha ny temple d'assignation no sanctifiena. Fa am'izao ianao mila sanctifiena, tena kaikinao ianao mila sanctifiena. Izy Jesosy aoka ianareo masina tahaka ny rainareo zay masina. Zany hoe tsika zany mila sanctifiena continuellement, tsy mahazo miovaova. Anjarantsika zany miditra ao anatin'le sanctification. Sanctification tsy any amin'ny fiakanjo, sanctification tsy any amin'ny fombafomba hoe za tsy hinana kisoa de saint, na hoe za tsy hinana omby any Inde, ny omby tsy fihinana fa Andriamanitra. Hitanareo le izy ohatra hoe ny sanctification tena mise à part ny dikany hoe saint. Ka ny assemblée des saints dia assemblée des mise à part. Tena hoe assemblée des mise à part, assemblée des mise à part pour l'œuvre du Christ. Assemblée des mise à part, tsy hoe mise à part tsy hoe tonga ao anatin'ny assemblée anao dia tonga dia te hoty fotsiny, tsy hoe n'importe qui tonga zany dia tonga amin'ny assemblée tonga dia lasa. Fa assemblée mise à part aloha formena, enseignena ho tonga disciple de Christ. Miverinao le gosena tena nampalaza azy a, tena nampalaza azy dia ao amin'ny Exode. Ao amin'ny Exode 8:22 Andriamanitra en version sasany izy a mahagaga fa Exode 8:18 hoy izy Jesosy: et je distinguerai en ce jour-là le pays de Goshen où mon peuple demeure, de sorte qu'il ne se trouvera aucun essaim de mouche, afin que tu saches que je suis le Seigneur au milieu de la terre. Dia nanomboka Andriamanitra ny teniny izay zavatra zay a, le fléau, le 10 fléaux zay nalefa tamin'ny Egypte dia niavaka foana tao Gosena. Tsy ny Joseph ary tsy ny soahan'ny Joseph hoe Gosena no atolotra ao anazy, fa efa soahan'Andriamanitra hatrizay mihitsiny mba ampitoerany ny olom-boafidiny. Ny antsoina hoe mise à part koa zany dia olom-boafidy, tena hoe olom-boafidy, élu. Élu, mise à part, élu. Rehefa hitantsika isaky ny nandeha amin'izay fléau tao Egypte dia niavaka foana ny tao Gosena. Tena kaikinao hoe miratsy ny tany, miratsy ny tany, peu importe ny zavatra ataon'ny olona fa fanangonam-boly ireny misenrichir izy. Ny ONG be da be ireny tenareo misenrichir izy ao anatin'ireny. Zareo zao mezay mivady omaly hoe fantatro zareo fa tsisy zavatra afaka atao ho an'ny couche d'ozone. Tsy Andriamanitra ny nanao an'io zavatra io tsy afaka amboarin'olombelona io zavatra io. Izy mitatra foana, mitatra foana le toro. Taloha izy toro fa zao izy efa tsy toro intsony ny anarany fa tsy haiko intsony, efa tsy haiko inona tianareo atao anarany fa tena efa tsy toro intsony, toro zany kely. Zao izy tena efa énorme mihitsy. Tena ny zavatra ataon'jareo zany mivorian'jareo amin'ny COP 21 sy COP 2 tsy haiko manangam-bola fotsiny zareo dia taxena le olona. Jereo ne le afetseny Satana. Izy ihany no manamboatra le tomobile diesel. Asainy mividy le tomobile diesel ianao fa hoe tsy mandroso ny économie. Vidy le tomobile diesel ianao efa nandà vola, avy eo hoe taxena ianao. Tsy mahazo vola ianao no vao tsy mipeye. Dia jereo le mipeye nefa tsy peye any an'Andriamanitra akory fa peye any am-paosy le izy. Taxena daholo. Dia ho an'ny orinasa izay afaka mipeye million dia mahazo manao hoe mbola mahazo mandefa an'le setroka be iny. Eto Saint-Ouen zao dia akaiky kely tsy mijanona 24/24. Hoy izy Françoise hoe est-ce que c'est cette usine izy qui fabrique les nuages? Satria tellement izy mivoaka be eo dia tonga dia miray amin'le nuage le izy. Zay le mahazaza azy.
c'est le fabricant des nuages eo izy izy tsy mijanona mihitsy le satria miakatra foana le sera de satria manena satria pays million dia le fiaina zao miratsy ny tany zay rehetra eo aminy na de andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy miratsy le satria satana manapakety fa zao amin'ny toeranao gosena tena miinvite anareo mihitsy hitondra-mbavaka sy intercede amin'ny fianakaviana mba ho tonga ao gosena épargnez eo gosena teniny akaikinao jero mihitsy masony épargnez eo gosena zay ivelany gosena vakio tsara manomboka amin'ny exode manomboka amin'ny exode 7 jereo tsara manomboka amin'ny exode 7 fanjay zay ivelany gosena ary tadidio tsara zay ivelan'ny église du Christ zay ivelan'ny assemblée zay tsy miappartenir ny assemblée des saints tadidio tsara fa ho avy les tribulations fa misy fa les grandes tribulations tena akaikinao misy ny tribulation de misy ny grande tribulation ny tribulation dio le efa niannonce jesosy mahita tribulation anao ty osisy reny le enjika reny le opa reny le any situation mety mitrango eo fiainatsika ankehitriny fa les grandes tribulations ça va venir et c'est tout proche matolo ny zavatra rehetra miseho ankehitriny efa miazakazaka daholo ny famitehana ny tany tadio tsara fa vakio tsara Matthieu 24 fa ry bris de guerre sy ny karazan'ireny tsy vo zao akory nanomboka efa tamin'ny andro efa centaine d'année zany efa nanomboka zany zany zavatra zany fa anjaranao mila miditra ao gosena anjaran'ny Israela ny mialavany Kanana tsy maintsy nakao Egypte tadio fa tsika tsy aveto fa tsika vany mitoerana nisy atsika tsy Kanana atsika tena kaikanao tsy Kanana akory tsy Kananako Frantsa veda be manko disan'izay hoe tonga any Kanana satria ny euro matanjaka nohon'ny FMG de any zany ny Kanana ny gasy de matao ny gasy daholo zay atongavana aty na de tsy teny alalana fa misy olona fantatro oatra nanana postana directeur izy tany Madagasikara ana orinasa tena natanjaka de alona nafoy ny zany zavatra zany fa miasa ty amin'ny supermarché aty izy tsy napozony mihitsy hitako miasa tany amin'ny supermarché ary tsy posta tena hoe faran'zay topoko na directeur tena le tena mampalahelo be reny de tsisy mahafantatra zany aty tsisy mahafantatra zany Madagasikara hoe lasa izy raha ihany any Frantsa izy tafita izy diso be mihitsy zay olona nahafantatra anay mivady tonga aty Frantsa de zay daholo ny tena tafita zany raha atao non tsy resaka hoe tafita le toerana misy anao sy ny toerana metran'Andriamanitra anao zay ny mampiavaka anao zay gosena tena hoe gosena gosena toerana zay ny teny amin'ny fanamasina mihitsy tamin'ny 2009 hoe any amin'ny toerana zay alea ty mission ty de gosena tsara de tena miteninareo fa tena misokatra tokoa ny lalana ary tena maneho an'izany Andriamanitra tolonko amin'ny ara-maheran'i Jesosy Kristy tompo niza mety marary tonga eto gosena anao natao hialy zany amen niza mety ao anatin'ny problème tonga eto gosena anao tena kaikinao de eto gosena ianao zany mila voalohany indrindra ianao mila conscient ianao aiza mila conscient ianao hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra le raha ohatra ianao hoe en face ny pasteur tazona micro za ambony seza eo zany ianao ndraisa rino zany le vision spirituelle ny tokony fantarinao tadio tsara fa ty gosena ty ne tao ampovoan'ny Egypte nisy aiza tao Egypte tena tao Egypte le izy le toerana zany tsy naiza akory fa tao Egypte fa le olona tsy le tempolo le olona tao gosena noho ny fanatrehan'Andriamanitra de miavaka le toerana no iza le izy no Andriamanitra ka mety manana mihitsy n'izay zavatra zay midiserne hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dikan'izay ianao le aretina ianao gastro zany miala anao minaran'i Jesosy manana mihitsy ianao le izy tsy resaka audace fotsiny fa manana aloha anao aiza teneny voalohany aiza aloha ianao hoe faharoa iza ndray ianao identité indray io identité
teto ny zanak'israely raha mba nahafantatra ny identité hoe israelita tena ianareo ao fa ozy andriamanitra tena fantatry reto zanako reto a hoe avaiza izy izany mpira ny problème satria tsy nahafantatra ny identité nreto olo reto ny israelita manomboka any amin'ny exode 13 inona ny tranga mionay mofo nony zahay angetahety zay mionay rano tsy alohanay hoe manontany Egypte zay mandeha amin'ny désert zany hoe tsy mahafantatra ny toerana misy azy tsy mahafantatra ny heriny ary na dia ny tanan'andriamanitra zao mihitsy ny azy manao nuée mba hanalokaloka azy amin'ny atoandro ny tanan'andriamanitra sy ny anjerin'andriamanitra mihitsy mahatonga an'le colonne de feu mitantana azy dia tsy hitan'le izy fiza ihany hitany ohatrany hoe raisiko ohatra zafady ohatry hoe da torita zany le colonne de feu dia avy any irina any le armée égyptienne dia ohatrany hoe izy kisana ianao ritsany kisana ianao ohatra zany nataony zanak'Israely tsy fanta mihitsy hoe aiza ny toerana misy azy tena kaikinao fantaro ny toerana misy ianao raha dans la présence de Dieu raha dans la présence de Dieu anao tena miteny anao tonga dia hitanao le nuée tonga dia hitanao le colonne de feu tsy hitanao tsony zay karazana armée zay ao aorianao zany no mahatonga antsika mibedy ny olona foana le miteny hoe mahery be ny devoly tena kaikinao faible ny devoly zany zao tsy fahafatako dia jereo ndray maso ny akaikinao jereo azafady jereo manana puissance hoe satana tsy laviko zany hoe fa Dieu est tout puissant mon père est tout puissant hoy izy Jesosy raha ohatra ka tsy mihinonareo jereo ne Matthieu 28 verset 18 Nana Jesús. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir, toute autorité, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Téléphone nous expose, Christ vit en moi. Une nouvelle création, une nouvelle créature. Jesús les prémices, Jesús les prémices. En romain, Jesús une prémisse de tous les prémices, de tous les frères. Izy prémisse de tous les frères, ça les frères et non les frères. Inona zany tokony atahoranao raha Jesosy ny teny fa hoy izy tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Hoy izy comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Tena kaikinao fantatrao ve hoe izy ianao. Fahatelo zao koa fahatelo zao ainao zany ny toerana misy ianao fantatrao hoe izy ianao faharoa hoe izy ianao ary fahatelo inona ny zavatra vitanao inona ny zavatra vitanao hoy izy ny ten'Andriamanitra moa misy zava-mahagaga tsy haina n'Andriamanitra va dia hoy izy Jesosy any Marka 11 zavatra rehetra hainy mino ianao rehefa agosena tena miteny anao ianao rehefa agosena tena miteny anareo rehefa agosena tena sitrao reto le izy sitrao zomen'Andriamanitra tadio tsara fa teto gosena ny velana privé any zavatra rehetra dikan'izay tao gosena ne manque de rien gosena de bergerie sary bergerie ihany koa ka hoy izy psaume 23 anao psaume 23 Jehovah mpiandry tsy manana zava-mahorana tena kaikinao ko maninona ianao ohatrany oro foana itsaka ny tavanao hoe ohatrany oro foana satria le charnel mbola mitady tsy mbola nanako kosa ane le zao pasteur tsy mbola nanako mbola tsy hitako le ohatr' zay mahavoanao zay tsy fantatrao le toerana misy anao reto taranak'Israely reto vakeo tsara exode 8 jusqu'à exode 13 tsy fanta mihitsy ny toerana nametran'Andriamanitra azy sy hoe tao gosena ny afaka n'Andriamanitra zao mihitsy ny nanavaka azy fa tsy fantana tena kaikinao ianao koa misy fotoana tsy mahafantatra ny toerana misy anao tonga ihany ianao amin'ny assemblée zay misy anao tonga ianao amin'ny école sy formation ohatran'izao fa ny problème tsy fantatrao mihitsy hoe misy zavatra azo sotrano
fa ny anao ny ao anatinao dia problème foana ny hitanao le egyptiana foana ny hitanao isan'andro dia moentinao amin'ny assemblée koa andao le egyptiana mba hiarakako koa mamonjy sekoly le egyptiana koa oentinao mamonjy sekoly le problème oentinao mamonjy sekoly fa tsy mba hoe tondra hoe ho any amin'ny sekoly fa ianao tsy mahazo manaraka ntsony mila misaraky tsika averiko mahafantatra ny toerana misy azy mahafantatra ny identitény ary mahafantatra ny zava-bitany telo ndraiky nao mba mahafantatra ao hoe fa ny pouvoir amin'ny lesiny delie anananao eny ambavanao le izy eny ambavanao le izy za mahatonga atsika zarina felona teny ny fotsika mba tsy tenitenenanao foana ntsony satria chaque fois anao miteny raha matody jesosy ny teny Jean 6:63 Jean 6:63 raisy ny teny zay resaiko aminareo dia fanasy fiainana matody jesosy miteny an'izay satria izy c'est la parole faite chair c'est la parole de Dieu le teny tonga lofo dia fantany tsara ny zavatra teneniny dia jereo tsara ny ao bokony Romain 10:17 dia ozy izy Paul Romain 10:17 fa ny teny fa ny finoana avy amin'ny toriteny avy amin'ny teny Kristy zay nahatonga antsika rehefa nandefa invitation tamaraina hoe ahoana ianao mila michoisir miaino zay zavatra tianao hitranga zay zavatra tianao hiainana rapitso zay ny problème anao ianao efa miaina ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaino ny tenin'Andriamanitra miteny anao fa miova ho azy ny fiainanao tsy fantatra ao akory tena miavaka dia hoe kaikinao tsy manavatena fa navahana samy hafa izy tsy nanavatena ianao tsy miavinavina zany fa misapary par Dieu n'Andriamanitra mihitsy ny nanavaka anao c'est lui qui a décidé ça c'est pas toi qui a décidé je vais me sanctifier c'est lui qui a décidé de te sanctifier mila hainao zany zavatra zany mila hainao zany mila mandroso ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka misafidiana zany rehefa iomana zany ianao hoe olo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sakafo tsara amin'ny masopara azo sakafo mafilotra avy amin'Andriamanitra indray eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na ny esprit na ny âme na ny corps tenenao zany mahatonga hoe any amin'ny présence amin'ny fanamasina andahan'ny royaume céleste joie amour paix joie amour paix ny olona manana problème nga manana joie zany manana paix zany tsy aiza nefa nisy tena kaikinao aokosena tokosena tsy nanana problème maizy pito nandritry ny atelony na 1 mètre azy tsy mifankahita ny olona na 1 mètre enjana zany tena matevina mihitsy tokosena na zavatra ny misy masoandro fakeo baibolinao amin'ny Exode 8 jusqu'à 13 dia nazo tsara le izy zay problème atsika tsy hitatsika problème ty zay ny anao zay zavatra tsy hitanao ny tetavinao foana charnel zany tena hoe charnel zany convoitise zany de désir passion charnel tsotra pur et dur 100% zany fa ianao raha ohatra ka tena fa mandeha selon l'esprit zay koa le SMS tamarin mandeha par la foi dia mandeha miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny lotombotsy fahazavany lalako ny teninao psaume 119 103 105 ny teninao dia tahaky ny tantely ao ambavako ny olona tsy mahay miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra no tsy mahazo ininina mihitsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mahazo ininina mihitsy fa dia tonga dia mivoaka tonga dia mivoaka dia tonga dia mivoaka farana ihany ny androm-piainana dia izy ianao tena tsy hitako mihitsy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ny problème fa tsy Andriamanitra ino nampianaran'Andriamanitra atsika il y a moi zay le hoe ianao hoe tena mety koa fa na iza na izay vorianao telo amin'ny anarako dia tena vony Jesosy firy ny olona nianjera firy ny olona nianjera tamin'ny présence de Dieu tamin'ny présence ny Jesosy efa izy alohan'ny voasambotra zay momba nisy nianjera zany raha ohatra ka tena reo fantatra
teo ny présence fa tsisy dikan'izany aza manantena mihitsy hoe rehefa misy présen rehefa misy olona mijery ihany zay vo eo zany ny fanahy masina falifaly be anao mba firy ny tanan'ny apôstôly ve voasoratra anaty baiboly hoe mba nisy an'izany menaka sy volamena ohatry ny anao zany tena kakinao tsisy fa nanaraka an'le jesosy foana ry zareo satria fantany hoe izy jesosy ary fantany hoe aiza ny toerana misy azy enao averiko eno tsara amin'nara-mahery jesosy na nareo ambadiky ny radio na nareo ambadiky vidéo nareo raha vo mbola mpanaranaraka n'ireny siny reny ny sidiny na manaraka nay zay mino fa nareo raha vo mpanaraka an'ireny tsy mino natao manaraka an'ireny tena nareo azy tsy mino anao zany enao tokony produire an'le siny prodige noho ny fiarahan'ny fanahy masina miara-miasa aminao enao indray manaraka an'le izy ohatrany tsisy sinynatra ohatrany tsisy an'le hitako tarita ohatrany tsisy an'le hitako tao amin'ny tao amin'ny youtube ary tsisy an'andriamanitra aiza ho aiza ao anaty baiboly misy an'izany ampiseho eny olona mahafantatra an'izay teneny koa ako azafady fa raha ny sina sy prodige efa samy nanana daholo tsika efa samy nisy daholo tsika tsy hoe mitora ny zavatra tsy fantatro ary zavatra tsy hitako a mahalala daholo tsika ny zavatra mitranga rehefa manao croisade tsika tsy voatery izy volamena foana de misy volamena ndray ty za eto andriamanitra ohatrany tsisy izy zany andeo ivavaka bebe kokoa no finoana le izy tena kakinao finoana le izy finoana le izy ka androany ao anatin'ny sekoly ny tokantrano tsika mino anao fa raha tonga goseny anao misy verset anankiray tonga atao anaty presinoty de mijoroa am'izay teny zay ho an'ny ankohonanao acte 16:31 minoany jesosy kristy tompo de vonjeny anao sy ny ankohonanao nataon'andriamanitra charge anao sy responsabilité anao sy ny finoanao zany ny faravotana ny ankohonanao ampy anao zany aza mijery hoe ka izy ane pasteur tsy mety mihaino an'le motoby ka izy ane tsy mety mivavaka mihitsy ka izy tsy mety miara mivavaka amiko izy ane tsy mety mandrany fanahy masina tena kakinao tsy olany zany ataovy zay asain'andriamanitra ataonao minoa jesosy kristy tompo de anjara ny famonjena asan'ny fanahy masina ny famonjena tena kakinao tsy anjaranao no mamonjy azy ny fitoriana zay mahavoatsika koa ndraindray tsy ratsy le izy tsara be le zay reny tsara be le zay lananatsika hoe te hitory ampianary teny a meo verset hitoriko tena kakinao 5-5 hoe avereny 5-5 fa zao misy fomba anankiray zay nampiseho amin'ny fanahy masina fa kay tsy voatery mitory reny jesosy akory anao de voakasika ny olona firay anankiray hitako anaty baiboly tao babilôna ny anarany tamin'ny androny daniela sadraka sy mesakasabetany ko tsy mbola nandondona ny varavarany bokadinezara sy darios mihitsy reo darios mpanjaka tompo jehovandriamanitra tsy misy an'izany fa no ny comportement zareo no ny fitondratenany zareo teo anivon'ny fiarahamonina no ny droiture sy ny justice zay mijoroa izy ireo de nebokadinezara mihitsy no nyteny fa atao toilette atao trano fivoahana zay trano tsy mivavaka amin'ny andriamanitra daniela sy sadaka sy mesaka sabetana ko ka ianao ao anatin'ny tokantranao tsy voatery mitory an' jesosy ianao rehefa misy l'opportunité toroy jesosy tenakakinao rehefa misy l'opportunité toroy jesosy fa ny fomba fitoriana voalohany indrindra amin'ny alalan'le fiovana zay anananao le homme intérieur anatinao na famary anao homme intérieur foana nanisy anaty baiboly le homme intérieur anatinao le navaozy le tera-baovao le nividiny jesosy iny avelao hivoaka le fruit avelao hivoaka sy anentinentona le parfum du Christ taloha anao ohatra voakitena kely tonga de tonga de mora miakatra avelao izy ikitikitika anao tsongotsongony fa aza miakatra tsy fananinao le izy tonga de mandana ataovy zay homme sy femme de solution anatin'ny tokantranonao hitanao fa ho azonao ny ankohonana sa hita in'andriamanitra